ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fahafahana mitsinjo ny hafa. Fahafahana mitsinjo ny hafa. Zany no asongadiny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Romanina toko faha-4:20 ny 7:20 hatramin'ny 7:20 farany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao dia ny tsy hanisy fandavonana fahatafitoinana eo anoloan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky eo amin'i Jesosy Tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto ho azy, fa raha misy manao zavatra ho maloto dia amin'ny hany no maloto zany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinananao no animbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo amin'ny Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra, seken'ny olona ho tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitoinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena, na misotro divay, na manao izay hatafitohana ny rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay mihanahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fahafahana mitsinjo ny hafa. Zany indray ry havana malala no asongadiny mofinainantsika anio amin'ity lahatsoratra taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana eo anatrehan'ny ady hevitra samihafa, ny amin'ny fihinanana, ny amin'ny fisotroana, eo anatrehan'ny izay mbola marefo sy ny zaza vao amin'ny finoana. Marina fa tena nampianatra antsika ny soratra masina fa olona afaka isika, ka dia afaka amin'ny zavatra rehetra. Olona afaka isika ka afaka manao izay tiantsika atao, ka tsy fehezin'ny lalàna, tsy fehezina na inona intsony. Saingy mampahatsiaro antsika kosa fa tsy mandeha irery ny fahafahana, fa miaraka mandrakariva amin'ny fiainam-piarahamonina, ny amin'ny manodidina antsika zany. Arak'izany dia mampianatra antsika ny soratra masina tsy hanana ny fanahin'ny fitiavan-tena amin'ny fahafahana, ka hevitra ny tenantsika olona afaka ka tsy hitsinjo ny hafa mihitsy. Mampianatra antsika ny soratra masina mba hahatonga antsika hevitra mandrakariva ny hafa, ka tsy hanao tsinotsinona ny hafa, na sanatria hanafotoana ny hafa, na sanatria koa aza anao izay ampiemotra na andrava ny finoan'ny hafa mihitsy. Misy fitenenana malaza izay haitsika rehetra manao hoe ny fahafahan'ny tena dia mitsahatra eo anatrehany, eo anoloany ny fahafahan'ny hafa. Arak'izany dia rehefa tonga eo anatrehan'ny fahafahan'ny hafa isika dia mitsahatra hatreo ho ny filazana ny fahafahan'ny tena. Tsy maintsy mitsinjo sy mifampitsinjo
mandrakarivo. Eto zao ny voalaza dia momba ny fihinanana sy ny fisotroana izay amafisin'ny apôstôly Paoly fa tsy miantoka ny fanjakan'Andriamanitra zany, tsy iantohan'ny fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy ohatra na ny fihinanana ny hena nokendaina ohatra no hanamarina na handiso anao eo anatrehan'ny fitsarana sy ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ianao ny sotro na tsy no tsarain'Andriamanitra, fa isika izay mety hanimbazimba ny finoan'ny hafa. Raha fehezina ry havana, ny valitenin'ny apôstôly Paoly dia izao manao hoe: ataovy izay tianao atao, fa olon'afaka ianao, ary ny olon'afaka dia tsy mba handevozona na inona, saingy kosa tsy njovo mandrakariva ny mpiaramonina aminao. Eo anatrehan'ny malemy finoana, ireo zaza vao amin'ny finoana, ireo vao miara-mamindra, dia aoka tsy hanao zavatra hatafotoina azy raha mbola tsy zakany ny fihinananao na ny fisotronao. Dia Paoly ihany no miteny any amin'ny epistily an'ny Koritiana manao hoe: tsy mampaninona ny tsy hihinan-kena mandrakizay raha toa ka hiantoka ny fahaverezan'ny hafa zany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy voafatotry ny lalàna, tsy voafatotry ny fombafomba isika, fa tsy maintsy mitsinjo sy mifampitsinjo eo anivon'ny mpiarabelona kosa. Azonao atao ny zavatra rehetra, afaka manao izay tianao atao ianao, mihinana izay tianao hohanina, misotro izay tianao sotroina, na raha tohizana amin'ny fiteny izay tianao tenenina, amin'ny fitafy izay tianao hotafiana. Saingy eo anatrehan'ny malemy finoana kosa dia tsy manana zo isika hanafitohina ny hafa, ka raha mampieritreritra na mampisalasala na mampiasa saina ny hafa ny fihetsika avy amintsika, dia hoeloka ho antsika izany. Aleo ary mitandrina amin'ny fihinanana, mitandrina amin'ny fisotroana, mitandrina amin'ny fitafiana, mitandrina amin'ny toetra eo anatrehan'ny hafa, ndrao hameloka antsika eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny hafa zany. Aoka tsy fampitsara ho ny ambaran'ny soratra masina, saingy kosa aoka ny ataontsika tsy hitarika antsika mba ho tsarain'ny hafa. Fahafahana mitsinjo ny hafa, mampanjaka ny filaminana, ny fiadanana, ny fampandrosoana, ny fahamarinana izay antoky ny fanjakan'Andriamanitra teniny ety an-tany. Dia an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay satria lehibe sy mahatalanjona ny asanao ilay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mitsinjo anay hatramin'ny voalohany. Efa nihevitra anay hatramin'izay ianao ka ho mandrakizay, ary indro ankehitriny mametraka eo ambany fahasoavanao, ny fiainan'ny vahoakanao, ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy, ny fiainan'ireo mangetaentanao, ireo mangatabavaka rehetra, asandratra eo anatrehanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra Tompo. Amen.